Faly mandoa mbaravarana ho anao zay mpanaraka ity fandarina zany malaza ity. Tokolasy tompoko avy. Taoriana ny sabotsy izay fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana iny dia miteny avokoa ireo vondronkely samihafa sy ireo olom-boafidy na ihany koa ireo manana andraikitra rehetra teo aloha sy ankehitriny eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Akoatra ny fivondronana an'ireo kandida izay nandefa taratasy teny anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ary nanaitra ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ary nanambaran'izy ireo fa tsy manaiky izy ireo ny amin'ny fomba fiasa sy ireo fijoroana izay miendrika fanonganam-panjakana amin'ny androm-panjakana ataon'ny ACC dia miteny ihany koa ny teo anivon'ny mpampianatra mpikaloka mpampianatra CC Sampana Antananarivo. Izy ireo izay nanazava ny aminy hoe misy ny fantsan-dalàna samihafa eto Madagasikara. Izy ireo izay niteny ihany koa ny amin'ny hoe sarotra ny eritreritra ny aminy hoe tsy teratany malagasy no mandray anjara amina hazakazaka izay hisian'ny fifidianana atsy-hoatsy. Ary izy ireo ihany koa izay mametraka ho zava-dehibe ny amin'ny tokony hijoroany rehetra haka andraikitra amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ka natsoin'izy ireo mihitsy aza nitandroka aro ny vozona mba hijoro amin'ny andraikitra tandrify azy ireo amin'ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa eto Madagasikara. Ity fanambarana CCC ity moa zany hatramin'izay dia ny aminy hoe nisy ny fidokonana, nisy ny tsy faneken'izy ireo ny amin'ny fomba fitantanana ny eny amin'ny fampianaram-bony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ny fangatahan'izy ireo fahaleovantena mba ahafahana mametraka ho zava-dehibe ny oniversite eto Madagasikara. Fa manam-pahaizana ary tsongondr'olombolo mpampita fahaizana ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny zaza malagasy ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra dia niditra mihitsy amin'ny raharaham-pirenena mba hahafantarana ireo taranaka teoriana fa mijoro mandray andraikitra amin'ny tandrify azy ny sehatra rehetra amin'izao fotoana izao fa tsy mitazapotsiny ary tsy mamela ho viravirain'ny vahiny sy ireo milendalenda fahefana ary mbola maniry ny hitazona fahefana. De tahaka izay ny teny ihany koa ny solombamboaka ny Madagasikara Rasimana Paulbert na Irosy voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahaefatra tamin'ity androany ity. Ny azy moa dia ny tsy fandraisana andraikitra izay nahatonga ny filohan'ny antenimieran-doholona tsy ho filoham-panjakana araka ny voalazan'ny lalam-panorenana no resahany tamin'ity fanehoan-keviny ity ary tahaka izany ihany koa ny antsony Andramatoa Kristina Razanamahasoa fahefana mpanao lalàna na ny antenimieran-doholona na ny antenimieram-pirenena. Eny samy efa vohitsakitsaka daholo moa zany tao anatin'izao fitondram-panjakana izao ny antenimieram-pirenena izay niviraviraina ary nitsakitsahana ny lalàna rehefa nandray fanapahan-kevitra nampianto ny gouvernement Tsay Christian tamin'ny alàna ny fitsim-paha-pitikisana motion de censure ny 7 Desambra 2024. Dia nampanaiky izany na tsy ara-dalàna ara ireo fepetra samihafa nentina nanatsarina izany motion de censure izany ny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Mba nisy olombamboaka ny joro ihany nandefa taratasy teny anivon'ny ACDDED ary ny ACDDED indray nitondra izany fitarainana ireo solombamboaka ireo teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana saingy rano andamosiny ganagana miendrika tsy fandraisana andraikitra nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na dia hita amin'ny baribary zao azy fa nisy fanitsahan-dalàna nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fotoan'andro, nisy fanitsahan-dalàna ihany koa nataona mpiamina vitsivitsy teo anivon'ny bromarsy ny antenimieram-pirenena ary misy ihany koa tsy firarahina indray niosy nataona solombamboaka vitsivitsy tamin'izany fotoan'andro izany. Ankoatran'iny ny antenimieran-doholona mazava ny ambarana lalam-panorenana amin'ny 1970. Ny filohan'ny repoblika Perinasa rehefa mirotsaka ho fidiana dia ny filohan'ny antenimieran-doholona no miomana hitazona izany fahefam-panjakana vonjy-maika izany hampandeha ny fampandehanan-draharaha tsotra andavanandro affaire courante. Ary efa nanaiky sy nilaza ny fahavonona andray izany tamina fahitalavitra tany La-Réunion ny filohan'ny antenimieran-doholona ray volana lasa teo eo zay. Kananjo moa tsy fandraisana andraikitra filazana ny aminy hoe tsy mahavita mitazona izany andraikitra izany izy ary nahagaga mihitsy aza amin'ny filazana no filohan'ny ACC fitsarana avy momba lalam-panorenana ny aminy hoe ka izy ary tsy mazotoko inona ny atao sy Ngahy Andrajoela ny aminy hoe sarotra izany mitantana conseil des ministres na filan-kevitry ministra izany sy mitantana ny raharaham-panjakana ny prime ministre nefa zatra izany ary ny prime ministre no niara-ny asa teo. Izany hoe manoratra lalàna ivelan'ny lalam-panorenana ny Ngahy Andrajoela miresaka izany. Raha milaza fa hoe sarotra mitantana ny filan-kevitry ministra ary efa nisy fahatokisana ho amin'ny prime ministre tao anatin'ny gouvernemanta hatramin'izay niara-niasa taminy nandritra ny 10 taona.
tsy miresaka amin'izany lalam-pandrenona fa ambarany lalam-pandrenona tsotra fotsiny amin'ny hoe rehefa mirotsaka hofidinina filoam-pirenena am-perinasa dia ny filohan'ny antenimieran-doholona no mitazona nandraikitra vonjimaika an'izany filoam-panjakana izany. Zay mazava ny resahana. Ary tsy miresaka lalàna hafa ivelan'izay. Na inona resahany filohan'ny fitsarana momba lalam-pandrenona sy Ngai Andrajoelina. Lay filohan'ny antenimieran-doholona amin'ny fotoana io tsy nahonga ny mpikambana eo anivon'ny antenimieran-doholona akory en cas d'empêchement hoy ny lalàna ao anatin'ny 2/10. Na hoe nanao abandon na nanary ny fahefany na ihany koa nametra-pialana tsy ho filohan'izany androm-panjakana le olona izany. Tsia eo izy ary mirijarija mandendeha saingy ny fandavana andraikitra ataony ny filohan'ny antenimieran-doholona ihany koa zay tena obligation resahan'ny lalam-pandrenana amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy masy mandidy dia fandavana andraikitra sy adidy zany ho an'ny vahoaka malagasy sy ny lalàna ifampifehezan'ny repoblika teny lalam-pandrenana. Dikan'izany ihany koa misy andraikitra tandrify an'ilay filohan'ny antenimieran-doholona ary raha ny tokony izy ary dia tokony esorina ahongana amin'ny toerana izy satria tsy nandray an'izany andraikitra zay noheverina fa tokony raisiny izany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny nambarany teo anivon'ny fivondronan'ireo kandida dia hoe fanonganam-panjakana amin'ny androm-panjakana ny zava-misy amin'izao fotoana izao coup d'état institutionnel. Na nisy olona-mboaka rasy manana porobe raza moa dia nilaza misy ny amin'ny fanonganam-panjakana izao zava-misy izao satria tsy olona voafidim-baoaka fa ivelan'izany fahefana voafidim-bahoaka zany noho izany azo adika ho fanonganam-panjakana hoy izy izao zava-misy izao. Samy mandika ny fihetsika ho fanonganam-panjakana avokoa zany rehetra ary misy faneho-kevitra pahitoekarena, faneho-kevitra mpamakafaka ara-politika, faneho-kevitra mpandinika fiarahamonina, faneho-kevitra solomam-baoaka teo aloha sy faneho-kevitra olona maro be mandeha amin'izao fotoana izao ary eo amin'ny hevon'ny sehatra isam-pirenena ny vaovao dia miresaka ny zava-misy eto Madagasikara ny amin'ny hoe misy tokoa izany coup d'état institutionnel izany. Nao mafisy ny Filoha Karavalomana zany teny amin'ny seny raha nilaza ny fahitany iny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy iny ary nanomezana fahefana ny gouvernement amin'ny alalan'ireo mpikambana ho aminy sy ny prime ministre lehibe an'izany gouvernement izany. Misavoritaka ny zava-misy efa nresantsika misy fanonganam-panjakana zany eto ny fantsahana lalàna ve ary ny fampitahorana sy lafin'ny fanagejana etseroa ve ny heverina fa mahay stratégie politika ny mpanao politika iray. Tsy zany ny heverina amin'ny fomba fanaovana politika hatramin'izay fa ny fampiarana ny lalàna amin'ny fomba fanaovana politika madio, correct, manaja ny soatoavina ary mametraka ho zava-dehibe ny tanindrazana sy ny vahoaka satria foto-kevitra no hanaovana politika. Fandaharana asa nanaovana politika fa tsy fotom-pahefana na foto-bola na foto-boninahitra akory. Zany hoe akoatra n'izay fantsahan-dalàna fanonganam-panjakana izany dia manova ny fomba fanaovana politika mihitsy lay mpitondra amin'izao fotoana izao na ny marimarina kokoa dia lay olona izay mbola maniry hiverina amin'izany fahefam-panjakana izany. Eto ny antsoina ny rehetra mba tsy ho kivy satria tafiditra ao anatin'ny tetikadiny reto mpitondra fanjakana mbola tia hiverina hifikitra fanjakana ho amin'ny 5 taona ho avy reto indray amin'ny fifidianana io ny fandemian-tsaina sy ny fanelezana vaovao tsy marina samihafa ka miteraka fahakiviana ao am-pitolona mpikatroka sy ny vahoaka malagasy zay tompahefana izany. Miteraka fahakiviana hoy isika ny aminy hoe voizina fa andresy amin'ny salanisa zao isan-jato ny mpitondra fanjakana amin'ny kandidahany na andresy amin'ny alalan'ny fiodinana voalohany na efa milamina avokoa ireo sehatra ahafahan'izy ireo ho tonga amin'izany fandresena izany. Ahoana moa ny eritreretina zany? Olona nangeja nampahantra, olona tsy malagasy, olona tsy manana an'izay fahaiza-manao kitsapatsapa andrakandrana ny fitantanana andraram-pirenena izay ary niteraka skandala fahafambaraka ho Madagasikara nanerina izao tontolo izao no mitantana fahefana dia ahoana ny heverina fa mbola ho atokisa amin'ny vahoaka malagasy eny nampijaly nampitondra faisana ho an'ny vilany sy ny vilia ary ny sotro isaky ny tokantrano malagasy izany mitondra fanjakana izany dia malagasy izy no mbola sahamerina izao mpitondra izao indray amin'ny toerana. Tsy mahateritreritra akory malagasy ary tsy maty fanahy afaka mandinika tsara ary afaka mijery saingy atsoina mba tsy andaira ny tsaso ny fandemian-tsaina satria tsy ahafahan'ny malagasy izay manohitra izao fitondrana izao tsy hifidy ny tanjony izany olona mpilalao serasera hafahafa izany. Ka manjaka ho azy ny lalatokana ho an'ilay mpitondra fanjakana sy mpiaradia aminy mbola mela indray le olona toanany eo amin'ny fitantanana ny firenena.
na inona tetikadin'izy ireo, ary na inona mety zavatra ho ampiasaina any ambadika any, mbola atongavana amin'izany hoe fitantanana firenena fandroany zany na deuxième mandat, de ambarandrehetra ny amin'ny hoe hijoro ary tena hirohatra tsy anaiky no entim-bahiny no entim-bazaha vahoaka malagasy, ary hampiseho firaisan-kina hita maso amin'ity fifidianana ho avy ity. Zany no entsika ao anatin'izao fandarina zao, mahampatanjaka sy tsy hakivy andreo malagasy zay miady ho an'ny tsirariny sy ho famerenana indray ny fiandrianana sy ny fahafahan'ny Madagasikara. Zany zava-misy zany malaza, makasitraka tokola, makatela tokovavy.